Ny tsika ataon'ny commune androany zany a dia fahatserovana ny fisiany rehetra hoe misy ny vahoaka sahirana amin'ny fokontany 3 ambin'ny folo dia tamin'ity farany taona ity zany amin'ny fiavian'ny krismasy zao a sy ny taom-baovao dia nanao hetsika atao hoe niova tsy takany teo aloha ity. Nisan'ny olona ny tena niova satria hatramin'izay a dia najanona oroapolo ampitombona 4 ambin'ny folo nisy hatramin'izay 3 ambin'ny folo ny fokotany eto a dia ny fa 4 ambin'ny folo ny commune fa tamin'ity taona ity zany a dia tsy nisalasala fa natao 10 ampitombona 4 ambin'ny folo avy aiza ny fanomezana zany a dia nandefa fangatahana ny commune amin'ny eto amin'ny tanàna misy ny commune misy a ny orinasa misy ny ONG misy ny association misy a ny société dia misy ihany koa ny mpiasan'ny commune ary izahay atao hoe tompona andraikitra mpitatana eto anivon'ny commune dia nanolotra avokoa izay rehetra ireo vary a dia menaka dia siramamy izay no zaraina eto ny listry ny mahazo ny fanampiana dia ny ainga feno a avy amin'ny chef fokotany satria izy ireo no mahafantatra ny olona eny amin'ny fokotany misy azy tsirairay avy dia ao ihany koa zany a ny filohan'ny assemblée nationale izay manampy ao ihany koa ny ao amin'ny primature izay manolo-tanana ihany koa dia ny ao amin'ny mpanolo-tsainan'ny président sénat reo rehetra nanolo-tanana zany a no anehoana fisaorana amin'izao fahatserovana anyreto vahoaka sahirany reto dia le hoe tsara kokoa ny manolotra no mandray ampinoana tanteraka ny nanaovana azy ary natao anatina fotoana foy ara dia daty no nitapahana atao hoe herinandro teo nanapaka an'ity daty ity a dia azo lazaina fa na ny resaka vary aloha kilao isan'olona fa mihoatra ny vary ao ny siramamy ny tsy ampy a dia tsy maintsy équilibrena zany a ny amoahana azy menaka koa zany a kely fotsiny sisany tsy ampy fa mandra-pahatonga ny atao hoe afaka adina eo dia feno ny menaka misy a olona nanolotra vary 20 tonnes zay ny tena niavaka atao anatin'ity a dia misorana betabeta olo zany zay nandray an-tanana hitantsika amin'izao fa le vahoaka eto Ampitatafika tena maka totateraka mihitsy an'le commune ary misy a le serasera satria omaly zay dia nampivory a ny vahoaka atao amin'ny fokotany Nambomangidy reo hoe mpitondra sarety ary tena anton'olona betsaka mihitsy zay omaly a nandritra ny adiny 3 a ny dinidinika ny fanaovan'ny ray aman-dreny sy zanaka tao amin'ny fokotany Nambomangidy dia tsara ny fifandraisana eto amin'ny commune ny malala-tanana fa satria misy école eto a dia mampianatra an'ireo ankizy kely reo école Charmy zany a tena le petite section dia ireo ankizy ireo zany ny ampianarina efa zarana sady izara hoe tezaina fahakely ankizy ho ty izara raha manana ary isaorana ny ray aman-dreny a dia tena mahafinaritra le fetika zany aseho ao ny be antitra fa ny tena natao tamin'ity dia hoe ny be antitra sy ny sahirana fa voafetra ihany ny isa satria nisy ampony eto Ampitatafika dia 2,7 arivo karaha zay no jerena ny pourcentage a dia kely zay fa dia hoe zay kely vita zany a dia isaorana an'Andriamanitra isaorana ny mpitondra fanjakana isaorana ihany koa ny malala-tanana rehetra